misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka izao fandaran'izao dia rina dia hitondra hery ho anao hatraan'izany aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka ianay tsara indrezindanitro tolotrainao ny tera ny laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izahay fa tompontsy lehibe indray no hanananay miaraka aminao ka oka ianao tompo hitaridarana anay hatrany aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe manjeny feonkira fampidirana. Mampatsiahy ny feonkira fampidirana ny jaona toko voalohany 9:20 izy io. Toy ny feonkira izay hoety manokatra ny fampisehoana opéra reny na reny teatra reny. Ao anatin'ny fampisehoana tahaka an'ireny dia miseho indray ao anatin'ny hira aty aorindrina ny ampahany kely amin'ilay fampidirana. Rehefa mazava kokoa izany araka ny iverimberenana. Tahaka izao koa ity sasiteny ity dia ahitana an'ireo lohahevitra izay miverimberina manerana ny filazantsarany Jaona. Hodinitsika ny sasiteny ka hozaraintsika ho fitambaran'ny 13 dia ny 19 ka hatramin'ny 19, ny 19 ka hatramin'ny 17, ny 14 ka hatramin'ny 17. Mifantoka miteny ny fitambaran'ny andininy tsirairay avy. Lazalazany amin'ilay teny mandrakizay sy ny fijoroana vavolombelona ataon'olombelona ny 19 voalohany. Dia ny 19 ka hatramin'ny 17 kosa dia mamitina ny valiny izay asetrin'ny olona ny teny ao. Ary ny fitambaran'ny 19 dia mitantara ny fidiran'ilay teny teto amin'izao tontolo izao sy ny fahasoavana netiny. Rehefa mamaky ny 19 voalohany ny mpamaky moderna dia matetika no mieritreritra momba an'Andriamanitra io izay anankiray ihany koa indrindra ny ray sy ny zanaka. Fiteny tsy voafetra ho an'ny tontolo-kevitry ny fivavahana iray telo ihany nefa ny nampiasain'ny Jaona teto. Samy nahalala ny hevitry ny teny hoe teny na hoe logos amin'ny grika ireo mpamaky jiosy sy tsy jiosy tamin'ny andron'ny Jaona. Ho an'ny grika dia fitsipika izay nanapaka an'izao rehetra izao ny logos. Ho an'ny jiosy kosa dia planina nentin'Andriamanitra namorona izany. Tsy takatsika ny alalan'ny hafatra izay ampitany Jaona raha ny ray sy ny zanaka ihany ny tonga ao an-tsaintsika ary manampy antsika hahatakatra ny mampiavaka ny Kristy ny fandinihana momba ny sariteny maneho ny teny. Tamin'ny voalohany no fotoana no varitan'ny Jaona. Saingy tamin'ny fiandohany ity tontolo ity ve izany lazainy izany sa tamin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra ihany koa? Fanontaniana mipetraka izany. Raha azontsika atao no miverina amin'izany fiandohana izany dia ho hitantsika fa efa teo ny teny sy Andriamanitra. Talohan'ny tantaran'ny olombelona dia efa nisy ny filazantsara. Ny fahatsiarovana an'izany dia manampy antsika hahatakatra amin'ny fiantraikany lehibe hoentin'ny teny raha mifandray amin'ny toetry ny olombelona izy. Ambaran'i Jaona fa Andriamanitra ny teny. Rehefa miaona amin'ny teny isika dia miaona amin'Andriamanitra. Asongadin'i Jaona fa talohan'ny famoronana
dia efa Andriamanitra ny teny ary ny teny dia Andriamanitra tonga nofo. Ampiatsahivina antsika fa Andriamanitra koa ilay Kristy natsangana tamin'ny maty. Rehefa mifaran'ireo fitambarany andiny voalohany dia miala amin'ny firesahana momba ny famarona ny Jaona ka mankamy misehatra izay mahafoaka an'izao rehetra izao. Eo no ampahafantarin'ireo hery roa mifanohitra, ny mazava sy ny maizina. Hita matetika ao amin'ny filazantsara io ny fifanoheran'izany tokoa. Ary izany no ahafahantsika ihany koa mahatakatra efa teo mandrakariva Kristy ary ny planiny famonjena indrindra dia manamafy olona hatrany fa izy dia Andriamanitsika. Ny rina dia tombo finoana amin'ny alalan'ny fanariana ny tena Andriamanitra ny isika ka hanao lohalarana azy hatrany amin'ny fiainantsika. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao Tompo mba tsy hala aminay fa aoka Tompo ianao no loharan'ny fiainanay. Tsapahanay manjakariva fa efa teo ianao mbola eo amin'ny fiainanay ary eo manjakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.